Manatitra ny araba toko lahy sy toko vavy amin'izao alahady alina izao mankasitraka antsika izay mbola miaraka hatrany amin'ny fandarana eto amin'ny Madagasikara Télévision ity alina ity. Sehatra iray anasana vahiny toy ny mahazatra rehefa alahady alina toy izao no anasana antsika ary tondrana dindinika adihevitra makasika raha kapobeny ary tsy mialonjafatomo loha hevitra izay entintsika ato anatin'ny fandarana amin'ity alina ity ary dia ry zareo avy ao anatin'ny antsoina hoe Kasangany iorenana avaradrano no vahiny iresaka amintsika amin'ny alalany Andriamatoa sy Rémio Randrianay vo miarabanao ary misaotra anao manaiky ho vahiny amin'izao alina izao. Ya, faly miarabanao Andriamatoa fa Andriamanarivo ary koa faly mihaino ny mpanaraka izao fandarana l'actualité eto amin'ny MATV amin'izao alahady alina izao. Ny fanontaniana voalohany angamba mety misy mahafantatra misy ihany koa mbela mety hoe izao vao fanatry tava karapanondro mikasika an'izany hoe Kasangany iorenana avaradrano zany inona marina zany? Kasangany iorenana avaradrano zany dia fikambanana ny forona taty amin'ny commune 7 eto amin'ny distrikana avaradrano zany satria tenako zao dia raha vaty am'raiko dia vao alasora, raha am'remiko dia vao Ambomangakely ary mivadiko dia vao Ilafy. Dia misy membre ao anatin'izany fikambanana Kasangany zany avao Ambomangarova dia vao Anjevagara dia Ilafy koa ny anankiray. Zany hoe raha fehezina zany dia fikambana vondron'olona avao amin'ny commune avaradrano tsirairay avy no nitambatra amin'ny le fikambanana izay miompana amin'ny fampianarana ny fanatanjahantena ary ny fambolena sy ny fiompiana. Nahoana ny hoe avaradrano ankoatran'le lafiny ara-piaviana? Ankoatran'ny lafiny ara-piaviana dia raha jerentsika zany avaradrano dia anisan'ny distrika lehibe koa izy satria raha anisan'ny mpifidy eo zao dia misy any amin'ny ray hetsy any kanefa raha eo amin'ny lafiny fandrosoana zany dia anisan'ny zandrany indrindra izy raha eo amin'ny distrika satria ny ankamaroan'ny mponinao zany dia tsy tamana fa lasa mitady aty andrenivohitra dia tavela ilay tany neviana ka anisany fandresen-dahatra anankiray zany natonga ny hiverina fotony zany hoe ndao hiverina any Andoharano ampandroso ny tany nevitsika. Miverina ny fotony anao fampandrosoana ny fotony raha ho an'ny distrika tahaka ny Antananarivo avaradrano manokana inona no hiverina fa hoe lahara-pahamehana rehefa miresaka an'izay hoe fampandrosoana ny fotony izay amin'ny distrika iny? Ya, eo indrindra fa tena zay mihitsy zao ny zavatra manitikitika amin'ity avaradrano ity zany hoe 570 isan-jato zany dia tatsaha mpamboly sy pepe avokoa. Raha jerena ny fari-piainan'izy ireo dia tena aloha hoe tsy zarizary satria raha le orana indray mandeha ray volana sy tapany teo zay nitondra avandra dia maty daholo sady le masom-bolo zany vao nambolen'ny mponina dia mitady malala tanana izy ireo zao amin'izao fotoana zao hoe iza no afaka hanampy anay satria ny masom-bolo rehetra tokony ho an'ny taona ho avy iny zany 724 efa tapitra nafafy avokoa dia ny ankamaroan'ny vokatra zany tsy dia nanjary loatra tamin'ity dia anisany manosika anay zany amin'ilay projet de développement rural zany hoe alao jereny reto tatsaha reto fa tena sahirana dia sahirana tokoa. Rehefa miresaka tatsahatsika toerana misy anavaradrano atao hoe tsy manalavitra loatra ny renivohitra ny tatsaha no fantatratrano fa mpamatsy ny renivohitra amin'ny lafiny sakafo ekena fa misy ny olana no niresaka loza voatsanahary fa amin'ny ankapobeny rehefa miresaka tatsaha dia sarina fahasahiranana trano no mipetraka raha tsy resaka fa tsony hoe fambolem-bary ohatra tatsaha mpamboly vary amin'ny ankapobeny eto Madagasikara dia mpitrosa vary any anatina magazin rehefa tonga ny maitsoahatra ahoana ny paikady heverinareo ao anatin'ilay fikambanana hoe Kasangany iorenana avaradrano hametrahana fampandrosoana marina eny amin'ny tontolo ambanivohitra tahaka ny avaradrano fanamafisana n'ilay hoe fiompiana fambolena izay fahita foana ny olona hatramin'izay ve sa hitady lalam-piariana hafa azo membahany ary mitodika bebe kokoa mitsena mety ho ilain'ny renivohitra? Ya, mikasika an'izay hoe olona ny tatsaha zay matetika izy io zany amin'ny ankapobeny eto Madagasikara zany manana olana ny tatsaha fa raha resaka avaradrano manokana marina izy fa tsy tena lavitra loatra ny renivohitra fa raha tsy andeha lavitra tsika zany fa amin'iny Ambomalaza iny fotsiny dia tsy manana moyen zany le olona amoahana an'le vokatra na misy ara le vokatra satria ny fiara zay mandalo any dia indray mandeha any mandeha maraina dia amin'ny hariva
raha vao maizimaizina ny andro dia efa tsy misy fiara miverina intsony miakatra mankaty andrenivohitra dia na ny olona manam-panindriana ary zany manam-panahy mpandroso an'ilay faritra somary kivikivy ihany satria lasa ohatry ny hoe mitoka-monina zany le commune Avaradrano sasany. Raha isitsika ohatra ny Akadanandriana izay toerana efa nolalovanay daholo moa zany a mamokatra ny tany fa no ety manana mihitsy ny tsy misy ka namasom-boly ara dia tsy hanana an'le tatsaha zany hoe ny vahaolana zany amin'izy io a dia tsy maintsy misy fiaramiasa matotra amin'ny fanjakana mihitsy izay vao ho tafavoaka le commune sasany satria atsika tsy afaka hiteny hoe toerana malaza izy satria misy zao misy site touristique amin'ireo commune Avaradrano ireo raha isika Ambohimangarova ohatra nefa tsy ino-tsika raha ilazana fa hoe tsy misy lycée zany Ambohimangarova zany ary tsy misy jiro zavatra tokony ho jerena ifotony mihitsy zany le satria any amin'le zavatra hoentiny miankina amin'ny fiainan'ilay mponina andavanandro mihitsy raha isitsika koa zao sabotsina mehana milahatra rano anie ny olona amin'ny alina tsy matory a manjaka ny tsy fandriam-pahalemana satria voatery laozana le tokantrano zany hoe misy olana ifotony daholo zany izy ireo a raha tokony hamokatra ara le tatsaha dia reraka izy satria sady mitady an'le rano a jiro a tokony antoka amin'ny fiainany a nefa tonga koa ny maraina mbola anatitra vokatra ty andrenivohitra ny sasany a tokony isy vahaolana tena matotra zany ao anatin'izy io a ary ny gasangany dia efa manana vahaolana matipaky amin'izy io zany satria efa 5 taona teo zany zay nanaovanay fikarohana hoe inona ny tena olana Avaradrano a inona no vahaolana afaka atolotray io indrindra ny tiako idirana Andriamatoa Jérémie hoe matetika misehatra tao amin'ny fikambanana natetika asa rehefa miditra an-tsehatra eny ambanivohitra manao an'izay fijerena fotony hoe inona ny tena olan'izay mifanahaka tokoa amin'ilay zavatra tena marary ny olona ave lara-pahamehana apetraka amin'ny fitadiavana ny tena olana fototra sa indraindray misy fotoana mantsy tsikaritra ihany hoe rehefa nytanina ny tatsaha no ny fahantrahana efa elan'ny ainana misy eo aminy be dia be no karazana olana ary akaiky ny noelyntsika zao lasa ozy ny teny vahiny hoe liste Père Noël zany hoe tsy fantatra hoe inona ny tena marary sy lara-pahamehana ahoana ny masotsivana apetraka ho anareo izay misehatra amin'ny tontolo ambanivohitra hampandroso any ambanivohitra amin'ny famaritana miainga amin'ny fomba fijerina teknisianina mihitsy hoe raha mivaty dia mamahany olana ohatr inona no ametrahana an'izay masotsivana zay anareo ia kasika an'izay hoe olana tatsaha eo amin'ilay masotsivana zay a nanao fanadiadiana moa zany zay a efa elaela ihany dia anisan'ny zavatra hoentanay zany satria tsy afaka mamokatra ny olona raha ohatra ka miaya voalohany indrindra aloha zany fa tsy fandriam-pahalemana resahako anatin'izay fa ny tena vaindondra raha ity Avaradrano koa dia manana olana amin'ny lafiny fananantany ny mponina satria le toerana mikarany matetika rehefa misy olona mahita lalana zany a dia lasa tsy tompon'ny tany intsony le tatsaha satria moa tsika hatramin'izay le karatany nampiasaina dia misy tatsaha tsy mahalala akory hoe tokony hanatona an'izany toerana fananantany zany dia raisiko ohatra zao zay olona mifananantany zay tsy azo atao hoe kely zay fa tena vaindondra raha tena moa zany dia mikirakira ny resaka hoe solosaina dia efa nisy vahaolana zany eritreretinay hoe misy i-Google fananantany zay zany efa miforononay logiciel anankiray hitazomana ny anaran'ny mponina rehetra manana tany ety Avaradrano zany natomboka ety Avaradrano aloha zany le tetikasa projet pilote moa zany efa elaela kely ihany fa zao vao avoakanay le izy zany satria ny tena olana zany a le tatsaha manana an'le karatany a tsy manantona aty amin'ny domaine izy aty nefa efa misoratra amin'olo-kafa le tany dia miravoravo tanana le tatsaha avy eo raha miasa amin'ilay ratsamankenga fanjakana amin'izay satria ny zavatra misy amin'izao nge misy ny olona manana titre araka ny tokony ho izy fa misy ny olona lasa tompony tany no dipitsarana dia mipetraka ihany koa zany ianareo anatin'le Google nytenenina tao a dia mety tsy ahina ve teraka vao may anamafy an'ilay olana sy fifandonana efa misy hatramin'izay zay zavatra zay ia tsika moa zany tonga andravona fa tsy hoe tonga nakorotana satria raha le olona ny ainga tany amin'ny razambeny efa namboly sy ny ompo teo amin'ilay toerana hatramin'izay ny lasa voakipaka eo amin'ilay toerana dia mampalahelo ihany le toe-javatra ary anisan'ny hetaheta amponina moa zany le izy hoe mba any fotony any amin'ny fokotany mihitsy zany a no manantonareo olona hividy tany fa tsy tonga dia aty amin'ny domaine satria raha malala ihany moa zany ny tatsaha
vitsy dia vitsy ny tonga hatreo amin'ny diplôma hoe CEPE. Anisany mampalahelo moa zany fa tena ambany dia ambany moa zany ny salan'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra, ka eo ireo badibado asain'ny olona manao soni taratasy tsy fantany a dia manao, dia tonga ny olana avy eo kanefa lehibe boky tany afaka manamarina fa tena tompon'ny tany marina izy ireo. Dia aorianan'izay zany rehefa voaverina amin'ireo mponina ireo ny taniny a dia misy tetikasa trano gasy sangana izay moa zany nataonay, izay tena mividiny tena mirary zany anampianan'ireo hoe maison pour tous moa zany tena tondrana anazy. Dia rehefa mba feno zany le fepetra hoe verina aminy ny taniny a, mahazo trano izy a, ampina izy eo amin'le mpianatra mena fianarana, ohatra hoe mena vatsom-pianarana zany izay tena hita hoe sangany a, ny tanora hita hoe tia fanatanjahantena mena baolina izy dia atsofoka aty amin'ny ligue mihitsy izy rehefa hita hoe tena mamiratra, dia farany a reto tatsaha reto rehefa afaka mamokatra tsara izy zany a menao masom-bola izy. Dia misy fifanarahanay moa zany amina orinasa malagasy sady miserasera eran-tany moa zany a, anampy be dia be misy fiarah-miasa amin'ny gazy sangany, omena azy ireo ny zezika natoraly, dia zay hita fa tena hamokatra dia tena ho ampiana tokotra izy satria isy karazana ohatran'ny foara moa zany, dia ho hita eo le tena mamokatra dia tena ho sangany tokotra ny tatsaha zany ary mendrika ho ampiana ho atao tena ho modely eto Afrika mihitsy angambany. Zay zany no ahoana ny ametrahana izay modely aty Afrika izay, satria rehefa miresaka an'izany tsika na ny fahafaha mijery ny kalitaon'ny vokatra amin'ny traçabilité hoe avy aizy io avaratrano aizy io na fanaraha-penitra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ilay famokarana mitodika amin'izay tsena iraisam-pirenena izay, hatraizana efa ahafahana mitaizana manabe, ahafahany tatsahantsika mifehy an'izay norme zay, satria mino aho fa na ianao raha resy lahatra hoe tsy resahana fotsiny zany fa misy marina mihitsy zay arahana ao anatiny. Ya, mikasika an'io moa zany a, raisiko ohatra koa zany zao a aty Alasora, commune Alasora, poireau laisoa zany ny tena vokarin'ny mponinao, misy toerana tsy misy rano. Dia za moa zany tsy resaka hoe barrage na inona fa anjaran'ny projet communal moa reny, tsy dia resaka andrena zany fa tena eo amin'ilay hoe misy zany a zo feno tokony ho anana ny tatsaha na misy lalàna tokony hoe ampahafantarina anazy na olaniana ho amin'ny tombotsoany mihitsy fa tsy fantany le izy. Dia rehefa ampy zany le fepetra, raisiko ohatra hoe misy rano, ampy tsara ny rano zany ampidirany ao amin'ny tamboliny na ny tambariny, amin'ny alina izy a tsy manana olana ara-tsakafo ohatra, satria izay nisany olana resantsika teo amin'ilay vary zao hoe ny tatsaha lasa mividy vary, nefa zavatra tokony tsika raha tokony hanondrana vary raha tany amin'ny repoblika voalohany dia mitrosa mihitsy, izaka amin'ny tonga amin'ny fotoana maintso ahatra dia tratran'izay le tatsaha. Ary ny fikambanana gazy sangany a anisany a tena hoe tsy hoe leo izy a fa hoe tena fepetra ray tsy maintsy ho raisina zany a, misy fepetra lehibe tsy maintsy raisin'ny fikambanana gazy sangany a hitondrana an'le etaetan'le vahoaka eny anivon'ny fitondram-panjakana mpanatanteraka, satria tsy ho araka ny fikambanana tsony nanampy an'ireo mponinareo nandritra ny 10 taona mantsy zao ny fikambanana. Efa niezaka nanampy foana zany zay hatramin'izay arak'izay tratry ny herinay, fa tonga angamba zao fotoana tsy maintsy hoe hitaterana an'le tena etaetam-bahoaka hoe misy a fotodrafitrasa anankiray tsy maintsy ny fanjakana fohy be mihitsy manatanteraka azy, aka ohatra hoe barrage ohatra. Zany tsy tokony olona ohatra hoe mpamola vola lalàna na vao mierany anao an'izany fa tsy maintsy mpanatanteraka. Rehefa feno ireo fepetra ireo a zay tsika vao tonga amin'le hoe afaka ny olana ny tatsaha, ary tsy hisy tsony le hoe vahaolana fonjy maika fa mba tena voava ifotony zany ny olana ny tatsaha. Ianareo misehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra manampy ny tatsaha, ny tsikaritra ihany koa tatoato indrindra tao anatin'ny 10 taona zay atao hoe nampitobaka ny karazam-panampiana avy any ivelany, ny karazana tetikasa, ny karazana fikambanana na organisation paysanne miarahamiasa amin'ireny tetikasa ireny, dia misy fotoana mampanahy ary mampatahotra ny mahita fa lasa toa mitaizany tatsaha malagasy hiankin-doha amina fanampiana ny zavatra mitranga. Hatraiza ny fanampiana hoentina fikambanana gasy sangany orenana avaradrano, hatraiza ny fanomanana ny tatsaha io hanana fiariny hahaiary ary hafehany zay lalam-piarina hidiran'izay rehefa avy eo. Ny lahara-pahamehana moa zany ny fikambanana gasy sangany a dia maha olona aloha, rehefa hita zany fa tena mety hiatra manaina, mety ho simba tanteraka ny fiainan'ny fianakaviana anankiray a dia tsy miravoravo tanana ny fikambanana fa manao tsy paipaika indraindray. Misy olona zao a ny tafihan'ny olon-dratsy moa zany
tsy misy tsony na sotro rahinany hanina ary ny akanjo any akodiny sisa zany ny tavela fa dia lasa n'ireo mpanao ratsy daholo ny fananany rehetrarehetra. Ny ankizy tokony hianatra amin'ny marenana no hanina raha tsy misy tonga mitototo aty amin'ny fikambanana reo mponina reo apahibato alasora nisy an'io zao dia tsy afaka hijery fotsiny ianao zany rehefa tena miatra amin'ny maha olona n'ilay olona le izy. Misy koa reny mpianakaviana be voka ny loza ny vadiny nefa marary dia izay moa tsy dokotera fa dia manatitra azy any amin'ny toeram-pitsaboana no ataonay dia manome zany ny zay première nécessité zany no amenay anazy. Io mikasikasika an'izay zany no anampian'ny fikambanana zany hoe omena zany ilay olona fitaovana ahafahany miary amin'ny fiainany. Ohatra ny teneniko amin'izay zao mena izy vatsim-pianarana ohatra, menay baolina na maillot na filet izy ilain'ny mpanao baolina. Ho an'ny tantsaha menay masom-bolo sy zesika izy afahany mamokatra fa zay kosa tsy manome zavatra hoe fotsim-bary na nofikena hoe zavatra ondray andro fotsiny fa tena zavatra navitra amin'ny fiainan'le olona zany menay mety hoe fampiofanana koa ohatra satria zay mpanabe dia rehefa ampy zany le traika efa amin'ilay olona dia raha misy asa moa afaka atoloranay azy miaraka amin'ireo le mpiara-miombonantoka sy mpiara-miasa aminay dia omenay asa ilay olona fa ny aorianan'izay anjarany zany manatsara ny fiainany. Amin'ny kapobeny rehefa miresaka fampandrosoantsika eto Madagasikara indrindra ho an'ny olom-pirenena tsotra izay mandray andraikitra ao anatin'izany fampandrosoana zany dia misy foana ny ayay madinidinika ny tebotebo madinidinika amin'ny fifandonana amina mpanao politika na fifandonana amina rafitra misy ara-politika eto amin'ny firenena ary tsy ohatra vitsivitsy fa maro no efa nitranga teto zany izay mahatonga ny hoe fitsoam-ponenana hatrany ampitan-dranomasina Ramalana. Ahoana ny fomba hiverina hiatrehana an'izay ho anareo ao anatin'ny gasanga ny orenana avaratrano raha fijerinareo ve tsy azo hitovirana ny tsy maintsy angalana fahefana vo afaka mandray anjara sy mandray andraikitra fampandrosoana ny olom-pirenena. Ya eny fa verenako kely moa zany le fanazavana teo aloha 10 taona zay nanampiana imponina dia le filana nefa mitombo hatrany dia raha mikasika an'izany verenako kely le hoe fifandraisana amin'ny mpanao politika raisiko ohatra zao hoe manana tetikasa ny commune ny fikambanana gasy-sangany dia tsy mikitika an'izany hoe tetikasan'ny commune zany mihitsy ohatra tetezana lalana fampidirana jiro rano anjaran'ny commune zany fa nenay zany zay tena mipaka any amin'ilay fiainan'ilay olona sy mety hahatsara amin'ny fiainan'ilay olona mba tsy isian'ilay fifandonana aveo hoe tetikasan'ny mpanao politika anankiray ohatra ny andeha ho samborin'ny fikambanana gasy-sangany sanatria izay matoa ilay olona manantona aty aminay zany dia efa tena amehana zay efa tsy azona jerena fotsiny 10 taona zay nanampy ataoko hoe nisy zavatra tratranay nisy zavatra tsy tratranay misy tsy misy tonga lafatra moa fikambanana anankiroa moa zany no nanolotra ny tena teo ny fikambanana Tafi teraka andrenambonin'olona fionana Ambomangakely dia teo koa ny fikambanana gasanga ny orenana avaradrano manenika ny avaradrano matoa zany izy ireo ny safidy hoe iza no atolotra isolo vava amin'ny vahoaka misy zavatra efa tsy vitan'le fikambanana tsony ao zany hoe eo amin'le fakana fahefana moa zany manahirana be no mitenen'izay fa hoe le misolo vava-vahoaka zany hitako hoe le solom-bava-bahoaka zany no akaiky indrindra proximité moa zany resahako io ny tena akaiky ary io ny tena solo tena ananan'ny vahoaka fatokisana indrindra ka raha ny solom-bava-bahoaka no mivadika amin'ny vahoaka dia aoka ho tsarain'ny tantara satria vahoaka ny nanolotra anao matoa ianao natsony hoe solom-bava-bahoaka zany dia tena tenin'ny vahoaka no entinao fa tsy sanatria hoe anangatanana fotsiny ny ataonao rehefa tonga any amin'ny toerana nieritreretinao ianao dia mba tena ho an'ny tombontsoa amin'ny vahoaka ny lalàna laninao zany miainga ny fotony tena avy any amin'ny fokotany sy mifokon'olona raha fipokon'olona moa zany fa tsy hoe hidina hoe zao ny teny midina dia anangatanana fotsiny ianao anaiky na tsy anaiky an'izay lalàna ho laniny eo. Aiza ho aiza amin'izay le famporisihana ny olom-pirenena raha hoe handray ny andraikany amin'ny zava-misy ao anatin'ny fokotany fiarahamonina manodidina akaiky azy sy amin'ny firenena satria nisan'ny olona eto amintsika dia zay hoe be dia be ny olom-pirenena nge mialangalana fandraisana andraikitra amin'ny raharam-pirenena toy ny tsy mahatsiaro tena ny ankabeazany hoe voasahana amin'izany raharam-pirenena zany. Raha raisiko transposé kely zany le fifidianana filoham-pirenena teo dia tena nahitana fa ny teny filamatray moa dia hoe tsy hifaninana fa handray andraikitra zay zany tsy any amin'le hoe olana ny tanjonay fa rehefa tafita le fotom-pisainana hoe sangany mba ho sangany tsika malagasy
mba tena ho iteraka izao tontolo izao zany hoe malagasy neka manamma izy azy dia zay fotom-pisainana zay ny tena ampitainay amin'ireo tanora indrindraindrindra ary ny tanora ny tena iantefanny fotom-pisainana zany ny foto-kevitra ijoron'ny gasy-sangany dia ao anatin'izay tanora zay a raha ohatra ka hoe fifaninanana ny itondrantsika azy fifananana zany indraindray midika zavatra ratsiratsy indraindray ka zay nilazako hoe nampiasaina daholo ny moyen rehetrarehetra tamin'ny fifidiana filoam-pirenena teo a fa ny vahoaka manana izay olo eritreretiny any am-pony ihany raisiny izay omenao anazy satria fahantrana moa zao tao anatin'izay crise 10 taona zay raisiny fa ny safidiny ihany ny safidiny dia natonga indray nametraka le hoe tsy hifaninana fa handray andraikitra mba ampatsehivany olo-pirenena rehetra zany hoe manana didy sy andraikitra amin'ity firenena ity ne ianao hoe satria ankizy kely telo taona tokony ho tezaitsika hoe tsy manary fonina bonbon eny amin'ny arabe ny antony fonina bonbon fonina biscuit fonina krakia sy ny tariny iny a manitsina n'ilay lakan-drano nanadio lakan-drano zay tao bypass tao 10 kilometatra teo tsy nisy ranontsony nakaty amin'ny tanimbary inona ny antony a fako avy amina matera plastika natonga an'lay izy voalohany aloha be deabe mivoalavo dia eo tsika le hoe misy aretina faharoa maloto ny tanàna ary ny fahatelo izay tena tsy azontsika eritreretina dia hoe misy a fiantraikany any amin'ilay famokarana le izy dia avy eo ianao vao terana karama anao tetikasa imo anakarama amin'ny fokon'olona nadio an'lay izy nefa resaka tena hoe fanovana toe-tsaina le izy zany amin'ny zavatra kely indrindra ka raha izay no entintsika zany amin'reto taranaka 10 taona 10 taona 20 taona ty aoriana mino fa isy fandrosoany eto Madagasikara ya tao anatin'izay 10 taona ny asan'izay nanahoana ny atao hoe vokatra ny abo efa azo teny amin'ny faritra avaratrano ya raha raisiko moa zany no ohatra mivaingana dia tamin'izany mbola niasa tamin'ny orinasam-bazaha moa zany dia tamin'izany mbola vice président le fikambanana Tafi dia nangataka mponina tao Ambohimanga kely mba ho amboarina le lalana miainga eo amin'ny lalàna Tamatavy iny mitsofoka makatia Betizaraina dia tsy nanome toky moa tamin'izany satria eo ny tena mampifanolana mantsy le manome toky zavatra tsy ho vita valala tsy anana tsy atolo-jaza fa dia hoe iresaka amin'ilay orinasa raha azo atao ny fiaraha-miasa amin'ny commune dia natolotra ny zareo le tetikasa isaoran'Andriamanitra satria sady vita le lalana ny tafiditra ny jiro dia misy zany zavatra azo tsy ampahitana ohatr'izany hoe fiaraha-miasa le izy a dia misy passation de marché moa zao misy appel d'offre iny tsy hidirako lala loatra fa entre ny commune sy le orinasa iny fa zavatra ohatr'izay zany zao efa azo tsy ampahitanana hoe nisy anjara-briky efa nentina tamin'izany amin'izao fotoana zao amin'izao ataoko hoe crise lalina zao a mety tsy anaiky mora ntsony ny orinasa amina fiaraha-miasa fa mila ianao zany a olona mahasolo tena zany hoe tokony olona mbo fidy ianao zany fa raha ny tenanao fotsiny no entinao a mety tsy tombona loatra ntsony zay a fiaraha-miasa zay ya hoitarina kely ny resaka politika sika andriamatoa zafady zero miorandrianay vo efa tazatazana ihany ny anaranao ny ambadimbadika any amin'izay sehatra erotsahana izay tsy mbola fotoana fampelezakevitra fa fotoana fakakevitra ny eto amin'ny l'actualité ny fokampifidianana teo dia efa irahana hita zany ny atao hoe fironana akapobeany vonjy maika ihany mandra-pivoaka ny fanapahan-kevitra tidim-pitsarana avy amin'ny CES na fitsarana manokana momba ny fifidianana raha ny zava-misy amin'izao dia mbola ireo atao hoe candidat zay toanany atoko politika efa matanjaka ihany aloha no alehan'ny fironana malagasy amin'ny fifidianana manahoana ny mety hotoerany ny atao hoe fironana avy amina tsy miankana na tsy niaraka amina atoko politika lehibe ao anatin'izany ateny miery zany fametrahana amin'ny vinany zany sy ny mety ho tanjany satria raha kely feo nareo dia tsy hotody la etaetam-bahoaka zay verina fa hoentinao ao anatin'io androm-panjakana ahafahana mitondra ny tena etaetan'ny vahoaka sy mametraka adivitra demokratika io raha fironana vokatra ahoana fijerinao azy mety hotoerana zany hoe olona mety olany sy olom-bavambahoaka avy amina sehatra tsy miankina amin'ireo fironana politika lehibe mahazatra eto Madagasikara ya mahafinaritra be zay fanontaniany fahazay a efa nandalo teo ny mpanao politika efa nandalo teo ny artiste efa nandalo teo ny mpandraraha nafinaritra tamin'ity fifidianana solom-bavambahoaka 13 ity a dia misy ampolony zay zao mpanabe niditra tamin'ity sehatra ity ary ny arrondissement rehetra
dia misy mpanabe avokoa fa mety hoe tsy fantatry ny olona ialako tsy nisy olo tena nireo zoko be ao anatin'ny fampianarana raha tsy teny a fa tsy ny ray aman-dreny a Ratrema William izay tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena mivokatra moa zany tsy araka ny etretana azy fa dia ny antoko lehibe ihany aloha no ny tanany toerana fa raha mifivondronanay tsy miankina moa zany a aty amin'ny hoe kandida ho solombavam-bahoaka dia efa misy eo amin'ny 5 eo zany zay mitovy foto-kevitra ary manana hitahita tena hoe anosika an'le fikambanana tsy miankina zavady dia raha foto-kevitra i zany a zay tena tsy miankina amin'izana iza fa tena hoe iainga amin'ny feo amin'ny vahoaka hitondra ny hitahita amin'ny vahoaka ary tena amany olo amin'ny vahoaka marina ka zay manana tena fa ho anisan'ny manana salanisa-betsaka ny tsy miankina ny anivon'ny antemera-pirenena zava-misy mantsy matetika rehefa difotra ao anatin'ilay karazana hoe fironana sy fifandanjakery ao anatin'ny anteny miera ny solombavam-bahoaka sasany atao hoe ao anatin'ny tsy miankina dia mora ny ametrahana ny karazana ady varotra andraisen-dahatra ny fanangana tanana fotsiny matetika zay indrindra no natonga anay a misy tiako atongavana hoe inona ny heranana da tsy miankina eto Madagasikara satria izy tsy miankina izay ny arahana hitana vokatra azo ny ankabeazany tsy miankina teo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ia ny candidat filoham-pirenena tsy miankina dia tsy nahainy rahina fa tsoroko aminareo a fa ny candidat solombavam-bahoaka tsy miankina na ny mitovy district amiko ary a fandray amiko tsara ary zay natonga na nametraka an'le hoe tsy hifaninana fandray andraikitra zay candidat tsy miankina tonga eo a tohananay daholy efa mifanaraka mihitsy zay raha ny tenanay ny tonga eo amin'ny toerana tsy ho lasa fahavalonay mihitsy akory ireo a mpiarany latsaka taminay taty amin'ny district Navaratrano fa tena hiara-iasa zay araky ny sondage moa zany a M-polisanjato a tsy miankina no nrotsaka ho solombavam-bahoaka eto Madagasikara amin'izao a fifidianana amin'ny 20 Desembre izao midika avy hatrany zany fa manana fitokisana kokoa zany le vahoaka any amin'ny tsy miankina satria tsy voafehana antoko lehibe izy zany hoe tsy misy préalable angamba ao anatiny tsy misy firehana tsy maintsy arahana fa zay tenin'ny vahoaka no arahana ary mino a fa tena ho tafity zay amin'ity taon'ity hoe tena feo amin'ny vahoaka marina no lany amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ataoko hoe voalohany amin'ity fa le vahoaka mifidy ve mahatsapa tsara sy resy lahatra amin'izay satria ny vokatra misy eto am-pelantanana aloha zao dia ho fihodirana voalohany io hoe tena mahatsapa ve ny vahoaka hoe misy dikany ny safidiny a ary inona no antony ametrahana ny safidiny a tiako tenena am'le hoe mahatsapa hoe lucide ve ny vahoaka mifidy sa mbola tafiditra ao anatin'ilay fandrika amin'ny hoe manompo anaran'olona fontsika hatramin'izay raha ny fifidianana vokatra hita reny ia raha fifidianana filoham-pirenena moa zany raha ny teny amin'ny feo ampanao gazety dia nisy le nataontsika hoe vote sanction zany hoe tsy hiditra lalina amin'izay moa zany sady tsy miandany amin'ny andaniny any tsy miandany amin'ny ankilany fa raha mifahitako azy a satria samy natolotra ny candidat hiatrika ny fiodinana faharoa amin'izao raha ny fifidianana filoham-pirenena tsy dia manan-tsafidy loatra ny vahoaka fa ity fifidianana solombavam-bahoaka ity zany ny tena ho ahitantsika voalohany hoe zao ny tena safidy ny vahoaka ary rehefa tena ho aseho any any anatiny ihany hoe iza ny tena handrininy fony a dia tena ho gaga angamba amin'ny mpanao politika hoe tena mbola tsy nisy fifidianana solombavam-bahoaka ohatry ity fa tena iza marina zany ny tena handraindray ny vahoaka ary zany filatsahana ho solombavam-bahoaka zany a za zany mba maniry a mba olona conscient tsara milatsaka amin'izany hoe lalàna anie ny olaninao e fa tsy sanatry ny vava ho tsangatanany e ianao ve afaka tena andalina artikla amin'ny lalàna andininy zany amina lalàna sady hoe satria za fantatr'olona ty amin'ity district ray ity a misy raika amin'ny 20 mizato meto amintsika tsy fanomezantsiny io a fa andray andro any raha sendra mba tonga amin'izany ny tena anay amin'izany toerana zany dia mba hametraka izay hoe mba misy a salam-pahaizana zany hoe fahalalana zany a minimum tokony apetraka ao anatin'izany fahafahana miditra ho solombavam-bahoaka zany reo zany ny tena hitondra ny lalàna ary mbola koa hanolotra ny filoham-pirenena avy eo zany hoe tsy kilalao zany ty fifidianana solombavam-bahoaka ity fa tena anolotra prime ministre zany hoe proposition le izy fa filoham-pirenena ihany ny andany azy avy eo fa zay midika hoe manandanja zany le solombavam-bahoaka ka raha tsy mahay vahoaka fa hifidifidy fahatany dia ahita crise vaovao indray tsika moa tsy ny zavatra mitranga amin'izao ny candidat sasatsasany roa na telo dia efa mandrangaranga fa raha lany dia efa manana ny olona atao prime ministre izy toatra ny mametraka sahady hoe tsy miteny ange zany zay olany ao anatin'ny solombavam-bahoaka
zany hoe rehefa miara-misalatsika miaraka amin'ny vahoaka rehetra tsika ny tsika vahoaka tsy de tia miteny loatra fa misy fotoana io fifidianana io ihany zany no ahafahan'ny vahoaka maneho ny tena heviny ka za mahatoky mifaindren'ny vahoaka malagasy fatany no fidiny iza ny tena nahavita azy nandritra zay fotoana zay fa tsy hoe isy fifidianana de anomboka kely anao lalakely na anao kely tetezana kely amiko zany aloha le efa tena nanao zavatra maharitra ary mbola haharitra fa tsy hoe atao karazana tipitopy fotsiny le sosialim-bahoaka moa zany amaraparana ny fandarantsika ny mato Jérémie Orandrianaivo iverina amin'ny resaka fikambanana manahoana ny fahitany fikambanana zany hoe hoavina avaratrano zany anatin'ny 10 taona vina ho anavaratrano ho an'ny faritra io zany ho an'ny distrikta navaratrano distrikta navaratrano de mbola azo atao hoe district vierge mbola tsy nyexploitena loatra izy zany na ny tany ao aminy ara mbola tena mamokatra fa ny oety manana zany ny tsy ampy loatra ka za mahatoky mifandrosoana varadrano sady aoka tsy adinitsika fa lay matoy ny fanjakanany mipotra avatia lasora varadrano zany hoe nanana izy azy izy io ara-tantara raha teo amin'ny tantara mpanjaka atsika moa zany de efa nana-tantara zany avaradrano zany ny akamaroan'ny tendrombohitra mana-tantara de hitatsika ao matoa safidy olona tamin'ireo toeran'ireo reo mpanjaka nanam-pahendrena teo aloha nitondra reo de manana maizy azy zany le toerana ka afaka ataoko hoe 20 taona zany raha ela amiratra ny toerana ary ho lasa pilote mihitsy izy eto Madagasikara hoe ny tanjonay zany de atonga navaradrano ho distrika modely hoentina eraky Madagasikara ny ary tapitra ihany keo ny fandaratsika amin'izao alina izao andre mato Jérémie Orandrianaivo makasitraka be dehibe anao nanaiky mivahiny teto ndray mbava ahafahanao mamitina sy mametraka mandram-peonao mampijery atsika ya ny fikambanana gasangany orinana varadrano moa zany zay soloko tena dia fikambanana ny orina tetỳ avaradrano misy solo tena daholo ny commune 412 eraka avaradrano ny anton'izao natongavana tamin'ny fanasany ny fandarana l'actualité zao zany de mba nidinidinika mikasika ny fiampianan'ny ponina indrindrindra ny tatsaha mpamboly piopy tsy ho adino reny le vaksiny nangatahanareo ponina ireny hoe mba ahafahany omby vavy be ronono ame misimisy kokoa de nisy vaksiny rahantsika nijery tao nijerena zany fipetra rehetra dia manome toky zany zay fa hitondra nyty avaradrano ty ho avy de ho avo ary ho sangany mponina rehetra ao aminy sy mipikambana ary zay rehetra miasa ao am'izany faritra avaradrano zany misaotra tompoko de misaotra ny fandaharana l'actualité misaotra monsieur fa ny Téléma TV sy mpiaino rehetra ny atokantrano any am'izao nanasananay am'izao alina izao mandra-piona indray tompoko mbanamana n'izay soran'izay ho an'ny teknisianina ihany keo indrindrandrindra tapitra ny fandaratsika makasitraka mankatela toko klasy toko vavy mandra-piona tompoko